Falnien Antonio, président de l'association Traceur Gas, développeur en parcours à Madagascar. Derrière ses allures de grand enfant, Falnien Antonio est un athlète confirmé. À même pas 30 ans, il a déjà réussi à réaliser un de ses rêves, celui de participer à la Coupe du Monde de parcours. Ce rêve a mis du temps à se dessiner pour celui qui est tombé dans ce sport alors qu'il n'était qu'un enfant. Natafalatsaka natao anatin'ny parcours tamin'ny folo taona lasa zay niaraka tamin'ny mpiara-mianatra moa tany amin'ny collège tany amin'ny La Haute-Ville tany dia nahafinaritra anahy ilay izy satria rehefa hatramin'izay ako nitia film d'action dia ihany koa tena talanjona nahita an'ilay sport satria zavatra mbola tsy fahita masoko dia taty aoriana nanon-kaliana dia nikaroka dia nahafantatra hoe sport mi-existe ilay izy dia tsy niala hatramin'izay. Ny parcours amiko fiainana mihitsy ilay izy dia tamin'ny voalohany ilay izy passion dia sport ohatran'ny rehetra ihany fa satria tsy niala moa izany dia lasa asa ilay izy izany hoe tsy afaka miaina tsisy parcours. Le parcours étant considéré comme un sport extrême et dangereux, Falnien Antonio affirme avoir fait face aux réticences de son entourage à ses débuts, mais cela ne l'a pas fait reculer. Tamin'ny voalohany aloha tena sarotra no convaincre ny olona hoe sport ilay izy azo ianarana dia misy foana miteny hoe tapaka maratra eo fa hatramin'izay tsy nisy ny tena hoe blessure grave satria ny sport ny parcours ohatran'ny sport rehetra ihany izany hoe afaka atao amin'ny fomba mora hatrany amin'ny sarotra izany hoe mandeha tsikelikely. Quelque part dangereux ilay izy surtout ho an'ny olona tsy manao an'ilay parcours fa ho amiko manokana conscient amin'ilay risque sy ny fanaovana azy dia tsy tena hoe dangereux ilay izy. Ho an'ny mpanao parcours anankiray matoa izy manao saut anankiray dia conscient amin'ny risque rehetrarehetra. Le rêve de Falnien Antonio était de réussir à participer à la Coupe du Monde de parcours, chose qu'il a réussi à réaliser en 2022 et réitérée cette année. Des participations qui lui ont permis de mesurer son niveau et le chemin qui reste à parcourir. Satria Coupe du Monde moa zany ilay resaka misy ny athlète mikotrana 9 heures par jour ho atratrarana ny podium. Ho anahy manokana satria ilay izy dia vie personnelle somary sarotsarotra satria nisy ny qualification dia tout des finales dia sur 29 athlètes valy ihany sélectionné izany hoe mila ambony niveau. Dia tamin'ity taon'ity tsara noho ny tamin'ny herintaona ny résultat ary mintsy matoka fa afaka mbola manatsara an'ilay izy satria manomboka azo ny code of point dia ihany koa fantatra hoe inona ny kotrana ilaina mba ahafahana manatratra an'ilay tanjona. Il y a quelques années, en 2018, Falnien Antonio a créé Traceur Gas, une association qui a pour but de promouvoir le parcours à Madagascar. L'association enseigne le parcours aux plus jeunes et depuis sa création, la communauté compte déjà quelques centaines d'adhérents. Le rêve de Falnien Antonio est que ces jeunes puissent eux aussi rayonner à l'international comme lui lorsqu'il a réussi à participer. Ny objectifako amin'ny fanaovana parcours dia ny voalohany aloha mampahafantatra ny Madagasikara amin'ny alalan'ny parcours izany hoe mandray anjara amina fifananana samihafa ary ihany koa hisélectionner ny équipe malgache ho an'ny Jeux olympiques amin'ny 2028. Hatramin'izay aloha zany Traceur Gas tena hoe niadarery ngamba ny afaka ilasaiko an'izay satria izay nipetraka ilay tanjona dia tanora samy nanana tanjona koa izay dia nanao an'ilay izy tamin'izay moyen kely anananay fa amin'izao satria affilié amin'ny fédération nationale ny gym zany ny parcours dia miezaka miara-miasa amin'izareo ary ihany koa miaraka amina partenaire maro samihafa. Les ambitions sont grandes, participer aux Jeux olympiques de 2028. Pour le futur, Falnien Antonio et Traceur Gas concoctent de nombreux événements pour développer le parcours à Madagascar. Parmi eux, l'événement Alefa Parcours ce mois de juillet à Antananarivo, dédié à la promotion de ce sport et durant lequel se tiendra le championnat de Madagascar de parcours.